Dia mamerina ny araba, manamafy ny araba izay efa nataon'ireo rahalahy teo aloha ny tenako amintsika fiangonana izay manaraka amin'izao fotoana izao ary mbola faly ihany koa tafahoana amintsika isika ankohonana izay manatrika mivantana hita Antsahamanitra na isika ankohonana ihany koa any tokantrano any amin'izay toerana andrenesanareo an'izao fotoam-bavaka izao dia manonona ny fiadanana an' Jesosy Kristy Tompo ilay tompontsika, ilay mpamonjy antsika, ilay mpanjaka antsika anapaka amin'ny fiainantsika. Amen. Antaniolo ilay olo akaikinao hoe vonina ve ny fonao hoe vonina ny aninona. Rehefa ilay ohatran'izao mantsy fanao ny olona ny ampiangonana rehefa nomboka ny toriteny dia lasa mivoaka, tsy hoe mamela ilay mivoaka akory fa mivoaka dia manao ny ataony ihany dia tsy miverina raha tsy vita ny toriteny. Atsika tsy manao an'izany, tena ilay olo akaikinao hoe tsika hoe tsy manao an'izany. Amen. Raha vonina ianao dia andao andray nivaky teny androany ary sika. Ndraisantsika indray izay afatra tiany Tompo omena antsika. Vaky teny voalohany dia any amin'ny bokin'ny Nomery toko 210 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 aloha dia isaotitsika kely izy rehefa avy eo. Nomery toko 210 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ny soramandro dia ny hoe ny nihodinan'ny kora sy ny namany sy ny nanamarinan'i Jehovah ny fisoronan'ny Arona. Andininy voalohany ary. Ary kora zanak Jirana, zanak Keata, zanak Levi, ary Datana sy Abirama, zanak Eliaba sy Ona, zanak Peleta, izay samy taranak Robena, dia nandrendrim-bahoaka. Ka nitsangana teo anatrehan'i Mosesy izy ireo sy ny zanak Israely 500, izay samy lohan'ny fiangonana avokoa, dia olona voafidin'ny fiangonana sady nanandaza. Koa niangona iodina amin'ny Mosesy sy Arona ireo ka nanao taminy hoe aoka izay nareo, fa masina avokoa ny fiangonana rehetra, sady Jehovah no eo aminy, ko nahoana dia manandra tena ho ambonin'ny fiangonan'i Jehovah nareo. Ary raha nare izany Mosesy dia nikoaka. Ka niteny tamin'ny kora sy ny namany rehetra nanao hoe rampitso dia asehon'i Jehovah izay azy sy izay masina ka hampanan-kekeny azy, dia izay fidiny no hampanan-kekeny azy. Dia misaoty kely tsika eo amin'ny Nomery toko 210 ihany tonga dia ery amin'ny 9 ka hatramin'ny 12. Dia hoy koa Mosesy tamin'ny kora, enoy ry taranak Levi, moa ataonareo zavatra kely va nampisaran'Andriamanitra Israely ianareo tamin'ny fiangonan'ny Israely, hitondrany ianareo eo akaikiny, anaovanareo ny fanompom-pivavahana momba ny taberna kelin' Jehovah sy toeranareo eo anatrehan'ny fiangonana hanompo azy. 10. Dia nampanan-kekeny azy ianao sy ny rahalahinao taranak Levi rehetra miaraka aminao, ary mitady mpisorona koa va ianareo, ary noho izany ianao sy ny namanao rehetra dia tafangana iodina amin'i Jehovah, fa Arona moa no inona no imonomononanareo. Zay ny andininy ny vakiteny voalohany. Dia misy vakiteny anankiray koa ovakitsika, dia ao amin'ny Koritianina voalohany toko 12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Vakiteny efa hainao tia fa vakitsika izy androany hakanany afatra. Koritianina voalohany toko 12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry dia ny hoe ny amin'ny fanomezam-pahasoavana samihafa. Ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Fantatrareo fa fonjetilisa ianareo dia nentina tany amin'ny sampimona arak'izay nitaomananareo. Koa mampafantatra anareo fa tsy misy olona mpiteneniny fanan'Andriamanitra ka manao hoe voaozina Jesosy.
Ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo ratsy ny fanahy masina. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Zarazaraina ho samihafa ny fanompona, nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy ahasoa. Fa ny anankiray nomeny fanahy teny fahendreny, ary ny anankiray nomeny teny fahalalana, arak'izany fanahy izany ihany. Ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany. Ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana eto mahasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany. Ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny anankiray ny maminany, ary ny anankiray ny mahafantatra ny fanahy samihafa, ary ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika ny fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra araka ny sitrapony. Farany. Fa tahaka ny tena iray ihany, anefa maro ny momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa i Kristy Jesosy. Somary lavalava ilay vaky teny anankiroa, mety gaga ianao inona ny dirany nomery amin'ity Koritiana 1:12 ity. Fa misy dirany mihitsy ity resaka ity androany, ary ny afatra androany dia afatra natao an'ny olona izay efa ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny afatra androany zany tsy natao an'ny olona izay mbola tsy nateraka indray, fa natao an'ny olona efa ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka raha omentsika loha hevitra na loha teny ity afatra ity dia ny hoe ny fahavokarana ao amin'ny Kristy. Ina hoe ao amin'ny Kristy Jesosy. Horesako kely aminao aloha ny zava-nisy tao anatin'ilay nomery teo. Ilay nomery 212 ka hatramin'ny 15 dia ny 19 ka hatramin'ny 112. Io nomery io raha lasitranabavy dia miresaka momba ny olon'Andriamanitra. Izay mahatonga amin'ny teny hoe ny afatra androany dia afatra ho an'ny olon'Andriamanitra. Satria olon'Andriamanitra ny zanak'Israely, nofidian'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ary ao anatin'io firenena nofidian'Andriamanitra io dia tsy iza fa ny zanak'Israely, dia mbola misy foko anankiray nofidian'Andriamanitra manokana ihany koa. Fantatsika tsara fa ny fokony Levi. Foko Levi nofidian'Andriamanitra manokana. Zanak'Israely misy foko 12, fa ny foko anankiray, izay foko Levi, natsoin'Andriamanitra manokana hanao asa fisoronana ho an'ireo zanak'Israely ireo. Fa inona zavatra mitrangy eto amin'ity tantara ity? Misy lehilahy anankitelo eto, dia tsy iza fa i Kora, sy Datana, sy Abirama, izay tsy manisy valeur ny antsoin'Andriamanitra azy. Satria maninona tsy manisy valeur ny antsoin'Andriamanitra azy izy? Mimenimeny izy eo amin'ilay toerana nasian'Andriamanitra azy hoe fangady ry Mosesy sy Arona foana no hanompo e. Fangady ry Mosesy sy Arona foana no itenenan'Andriamanitra. Nasany teny mihitsy Kora hoe okizay, masina daholo ny zanak'Israely, firenena voafidiny zanak'Israely, fa tsy lisan'ireo lahy foana no miteny. Fa izay koa mba hiteny androany, misy 500 ireo arinana ireo, hitanareo, hitan'ny lisan'ny tsara ireo, momba anay ireo. Ka zay androany tsy anaiky tsony, fa izahay koa dia anao asa fisoronana. Fa tsy mety aminay ny ataonareo, satria nareo foana manao an'ilay izy. Olona tsy manaiky ny toerana nasian'Andriamanitra azy. Nefa raha lasiranabavy, izao ny zavatra tsy fantatry reto olona ireto. Ny firenen'ny Levi dia natsoin'Andriamanitra manokana ozy izy tsika teo mba hanao asa fisoronana ho an'iza? Ho an'ny zanak'Israely ray manontolo. D'accord ianao? Azonao velo manazava aminao an'ilay contexte zany mba ho azonao hoe inona ny zavatra ho resahantsika eto. Fa i Kora taranaka Levita, fa i Datana sy Abirama tsy Levita, fa Israely fotsiny zareo. Zany hoe tsy mpisorona zany izy roa lahy, fa i Kora no mpisorona. Fa ity Kora ity no mpiketrika an'ilay fandrendreham-bahoaka.
Ny tsy fantatry kora nefa dia misy valeur be eo anatrehan'ny Israely manontolo dia tsy inona fa ny fiangonana manontolo ny plasy misy ny Levita fa izy tsy nanaiky an'izany. Fa izy ny monomonina ny dongony toerany hafa. Ny tiako resahana aminao teboka voalohany eo anatin'ity fifampizarana ity. Ny kristianina anankiray mahavokatra na niantoko ny fahavokarana ao amin'ny Kristy rahalasy ranabavy dia ny fanekenao ny toerana izay nasian'Andriamanitra anao. Fanekenao ny toerana izay nasian'Andriamanitra anao. Tsy hoe ny toerana misy amin'ny Mosesy ny toerana tsara indrindra, na hoe ny toerana misy an'ny Arona ny toerana tsara indrindra, satria izay ny tany anatin'ny sainy kora sy ry Datana sy Abirama hoe eo rangamba mety indrindra gamba ry zalareo miaona amin'Andriamanitra foana isan'andro isan'andro, ary zalareo koa voky ny tavikena sy ny, satria ny tavikena tsy azo aterina ho an'i Jehovah fa ho an'ny mpisorona sy ny izay manao asa fisoronana eo. Dia hoe zalahy foana ve nihinana ny taviny? Zalahy foana zany no anatsatsika henao fa andao rangava tsy mety zany zavatra fa andao arindrika andreo. Fa tsy fantany dia izay hoe misy valeur toerana nasian'Andriamanitra azy, ary tsy ry zareo rery fa ny zanak'Israely iray manontolo. Satria ahoana ny ilazako an'izany aminao? Levita ve mahazo miasa sa tsy mahazo miasa? Levita tsy mahazo miasa, fa ny Levita manao asa fisoronana. Ny mamelona ny Levita zany dia inona? Ny zanak'Israely mamelona ny Levita. Zany hoe mifampiankina ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra, tsy isy toerana hoe ambony be, tsy isy toerana hoe ambany be, fa mifaneno. Ary izay mihitsy io Andriamanitra totoantsika io, jerenao tsara, rehefa namorona ny lanitra sy ny tany izy, dia par étape ilay izy, ary manana ny toerany daholo. Nanao ny hazavana izy, maninona ny hazavana ny tsy nataony any ambany? Fa maninona ny nataony any ambony? Fa naninona ny vorona ny nataony nanidina? Fa tsy nataony ny milomano? Mety mba migrevy koa nge vorona izay rangamba mba te ohatry ny trondro ranga zay zay tsy mba afaka milomano mihitsy, tsy hitana mihitsy any ambanin'ny rano any. Fa zay mba higrevy amin'Andriamanitra koa zay koa mba hilomano. Dia eritreretinao hoe raha migrevy moa zany ny vorona, dia mino venao fa ndeha normal ny fiainantsika zanak'olombelona teto an-tany? Na dia mety tsy azokazonao hoe inona marina ary mba asan'ny vorona e? Fa ny vorona manana asa, manana antom-pisiana. Reny vorona reny makavoa reny misy fotoana dia mamafy voe. Lolo koa ohatran'izany, zany hoe namoronan'Andriamanitra ny zavatra rehetra zany dia misy toerany daholo ary manan-danja daholo. Na inona mety miteny ianao ny parasy raha nga tsy isy ilaivana azy, fa za miteny eo ianao Pasteur, fa za miteny ianao fa misy ilaivana azy io parasy eo. Dia mety hiteny ianao inona ary le izy? Alao ianao no manao fikarohana any an-trano. Karohy kely hoe inona ny ilaivana amin'ny parasy? Ny antom-pisian'ny parasy ve anaikitr'olona? Fa misy antom-pisiana io, na le any anaty lohantsika reny ary indraindray toy ny manorosory mihitsy. Tsy mety afaka. Asiana petrôly, asiana zao rehetrarehetra fa fa misy antony reny raha lasy ranabavy. Fironon'Andriamanitra reny ary misy asany reny zavatra reny. Tiako tenenina aminao androany. Misy asany, misy toerana ny zavatra rehetrarehetra, ary raha vao tsy maka ny toerany reny zavatra reny dia mikorotana zavatra ray manontolo. Ohatran'izay ihany koa isika kristianina, isika fiangonana izay natsoan'Andriamanitra, misy toerana nasian'Andriamanitra anao raha lasy ranabavy. Misy toerana nasian'Andriamanitra anao, dia io toerana io ny tian'Andriamanitra ifatoanao dia tian'Andriamanitra ekenao dia rehefa ekenao io toerana io dia maninona ianao? Mavokatra ianao. Fa inona ny problème antsika kristianina? Dongo ny toerany hafa. Jery foana ny toerany hafa, ary io fahotana fototra io raha lasy ranabavy. Ny fahotana fototra raha amintsika olombelona dia hoe ny zavatra nataony Adama sy Eva, fa mifototry ny fahotana dia io fitongina ny toerany hafa io. I Lucifer anie zay natonga azy lasa fahavalon'Andriamanitra e. Azonao vakiana ny Isaia 4:4-5:4. Fa tany am-pony Lucifer tany nisy fitsiriritana toeran'olon-kafa, toeran'Andriamanitra ny tadiavina ozy izy hoe za ozy izy maniry mba hoe ho ambonin'ny kitan'Andriamanitra, hoe ho ambonin'ny anjelin'Andriamanitra rehetrarehetra, dia tahaka ny avo indrindra ozy izy. Zany ny fahotana fototra, fitsiriritana ny toerany hafa.
dia mbola izay ihany koa ny fahotanana ampidiry ny devoly ny galosfera tamintsika tany amin'ny famoronana sady izay le izy ozy izy hoe raha mihinana anio anao dia ho tahaka an'Andriamanitra. Ny zavatra nataony ihany no aseny ataontsika. Ny toerana izay nametrahan'Andriamanitra azy tsy nakafiziny, tsy niasa izy tamin'ilay toerana nasian'Andriamanitra azy, fa ny toerany olo-kafa ny tsiriritiny. Dia hitanao ny zavatra misy, hitanao ny tantara fa latsaka farany ambany indrindra izy. Dia hitanao ihany koa ny tantara ho amintsika olombelona fa rehefa tafiditra tao anatin'izay fahotana izay tsika dia latsaka farany ambany indrindra tsika any amin'ny fahafatesana no misy atsika. Fa isaoran'Andriamanitra fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo dia sitona antsika izy tao anatin'io fahafatesana io dia nanakatra antsika dia manana fiainana indrayntsika androany. Ny afatra androany ankafizo ekeo toerana nametrahan'Andriamanitra anao. Ankafizo dia ekeo aza mijery ny hafa ianao. Zarangamba teo eo amin'io toerany hafa io. Zarangamba tsy haiko izay any am-poninao any, tsy haiko izay zavatra irinao fa mino fa misy toerana tsy iriritinao any. Fa tsy mety io raha lasirana-bavy ary atonga antsika tsy hamokatra tsy havokatra ho an'i Kristy Jesosy io. Ary raha mijery ny tontolo fanomponana ianao amin'izao fotoana izao jerenao ny fiangonana. Fa ny antony masimba ny fiangonana dia io tsy fahaizana maka ny toerana izay nasian'Andriamanitra azy io. Inona nataon'ny fiangonana amin'izao? Inona nataon'ny mpitarika moa izany mamelo ny mpitarika? Ry Pasteur sy ry bisopy sy tsy haiko daholo ny anarana. Inona nataon'ny zalahy amin'izao? Midongo ny toerany apôstôly ry zalahy. Asiana anarana amin'izao hoe i apôstôly ihany, i apôstôly izao, i bisopy izao. Nefa tsy natsoina ho apôstôly akory. Mety tsy natsoina ho bisopy akory. Ny apôstôly raha lasirana-bavy tsy misy apôstôly izany tsony vita tamin'ny andro ny reny apôstôly voalaza ny soratra masina ireny ihany ny apôstôly. Fa tsy tokony hisy apôstôly izany tsony. Fa ilay olona inona nataon'ilay mpitondra fiangonana? Midongo ny toerany hafa izy. Te haka an'ilay plasiny hafa izy. Dia jerenao amin'izay ny fiainam-piangonana fa mikorotana ambony ambany. Lasa tompotompoana ilay olona tokony hanompo. Ny mpitarika, ny pasteur, na ny olona na tsy fantatro izay mpitarika ao anatin'ny fiangonana mety misy anao izay manaraka amin'izao fotoana izao. Ny mpitarika hozy izy Jesosy dia tsy natao ahoana hozy izy? Alao mba nareo no miteny azy. Jesosy hozy izy, hozy izy Jesosy tsy tonga hotompoana fa tonga dia tokony izany koa ny toe-pony ny mpitarika. Ny mpitarika tsy natao ho tompotompoana izany. Ny pasteur tsy natao ho tompotompoana izany. Mahitsy be mamela ny pasteur. Tsy natao ho tompotompoana izany fa natao hanompo ny vahoaka an'Andriamanitra. Fa mikorotana ny fiangonana satria ny pasteur, ny bisopy, ry apôstôly tompotompoana ahindrahindra. Asiana tapis rouge, asiana fauteuil tsara be. Za efa nahita izany mihitsy. Ao am-piangonanao misy fauteuil dia ry pasteur vadiny eo. Dia misy dité eo ambony latabatra eo, misy kafe. Lamina mihitsy. Dia izay hoe Jesosy izao ve ny antsonan'ny olona? Izao ve ilay hoe manompo ny fiangonana? Dia azagaga ianao raha mikorotana io fiangonana io satria tsy maka ny toerana tokony hisy azy ny olona. Tsy maka ny toerana nasian'Andriamanitra azy ilay olona. Fa rehefa maka ny toerana asian'Andriamanitra azy ianao sy ny olona izay natsoin'Andriamanitra dia minoan'Andriamanitra ianao fa mandeha io zavatra rehetrarehetra. Ary io tsy amin'ny lafin'ny fanompoana ihany fa amin'ny tokantrano koa. Jereo hoe maninona mikorotana ny tokantrano? Misy toerana tsy raisin'ny andaniny sy ny ankilany eo. Dia nio tsara izay zavatra iny, zavatra rehetrarehetra, zavatra fototra ampianarin'Andriamanitra izany zavatra. Fa matoy mikorotana, misy toerana tsy raisinao ao, na misy toerana tsy raisin'ilay olona anankiray ao, dia mikorotana io zavatra rehetrarehetra io, mikorotana izao tontolo izao. Fa androany no ny Tompo mampianatra antsika hoe raiso ny toerana izay nametrahan'Andriamanitra antsika raha te ahavokatra isika. Izay ny antony namakitsika raha lasirana-bavy alay Koritiana voalohany toko 12:12 teo. Inona ny zavatra mety ho azonao tao anatiny? Isy fanomezam-pahasoavana be da be tao ny tantarain'i Paoly.
Ary io fanomezam-pahasoavana io dia ny olona rehetra izay ao amin'ny Kristy dia manana an'io. Ianao io zany, raha tena efa ao amin'ny Kristy marina ianao, dia misy don nomen'Andriamanitra anao. Ary le don io ampiasainao amin'ny toerana izay nasian'Andriamanitra anao. Za zany te-hiteny aminao androany hoe aza mitongo ny toerany hafa ianao fa jereo le plasy nasian'Andriamanitra anao. Fa eo amin'ny plasy nasian'Andriamanitra anao eo nomen'Andriamanitra don ianao. Dia ampiasao le don nomen'Andriamanitra anao eo amin'ny toerana izay nasian'Andriamanitra anao. Be da be izy teo azonao atao mamaky azy rehefa any an-trano. Fa misy zava-panahy be da be zarazaraina ao amintsika tsirairay avy ao izay tenan'ny Kristy, izay mpanompo ny Kristy. Tsy fantatra hoe inona mety don anananao. Afaka miteny ianao ny anatin'ny fonao any hoe na inona marina re, ny angamba le mipetraka isan-kalahady eo am-piangonana ny fanomezam-pahasoavaka. Fa dia ny tsara misy don, misy antom-pisina nomen'Andriamanitra anao any. Dia mandehana arak'izay ianao raha te havokatra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny olana mantsy amintsika fiangonana dia mieritreritra hoe ny plasina pasteur ohatra, na ny plasina olona, ny plasina olona mpitarika, io ny tena tsara indrindra. Dia inona natao amin'ny fiangonana? Tsara angamba te ohatra an'izany koa. Efa mety tsy natsoina ao amin'izany ianao. Mety zavatra hafa ny antsoin'Andriamanitra anao. Mety mpitendry ny antsoin'Andriamanitra anao ohatra. Fa misy valeur be zany eo amin'ny fiangonana mba tonga ny fiangonana n'inona ho tafaray ao amin'Andriamanitra. Mety tsy eto koa zany ny antsoin'Andriamanitra anao, fa eto ny ankonana nasian'Andriamanitra anao. Fa mety tsy eto ny ministera anao, fa mety any ivelany. Fa aza midongo hoe tsy maintsy eto azy zany dia anao eto, fa afataro tsara izay nomen'Andriamanitra anao dia mandehana any amin'izay toerana na niran'Andriamanitra anao. Fa zay ianao no antsoina hoe mahavokatra. Zay ianao no antsoina hoe mitondra vokatra. Ny tsy fijerevanao ny hafa, fa ny fijerevanao ny toerana izay nasian'Andriamanitra anao. Za zany androany te hiresaka aminao fa rehefa marary aza miandry pasteur. Manintsana mihitsy amin'ny plasin'ny pasteur. Rehefa marary aza miandry pasteur. Rehefa misy olona misy hitanao hoe misy fanahy maloto any dia aza miandry pasteur. Fa ianao manana an' Jesosy Kristy velona ao anatinao. Dia inoy izay toerana nasian'Andriamanitra anao zay, dia miasa arak'izay. Fa manana fahefana ianao raha lasa ranabavy meny Jesosy fahefana ianao. Misy toerana nasian'Andriamanitra anao dia akafizo ilay toerana, dia mandehana arak'ilay toerana, dia avokatra ianao. Inona ny toerana nasian'Andriamanitra antsika voalohany? Zanaka. Zanak'Andriamanitra ianao. Ny zanaka dia tsy be fanahinany amin'ny fiainana. Ho antsika izay manan-janaka, fantatro tsara fa ireo zazy ireo tsy miteny mihitsy hoe neny dada inona zany mba ho antsika androany. Fa zavatra fantatr'ireo dia misy sakafo eo. Ary izy tsy mivaky lohany amin'izany fa milalao sy manakirotana eraky ny trano no ataony. Tsy mivaky loha izay fitadiavana any izy, tsy mivaky loha izay hanina any izy, fa raha naona izy dia ianao misy gote any, mio gote ohatran'izay zanaka raha lasa ranabavy tsy natao hivaky loha ny amin'ny zavatra hafa, fa natao hiantehitra amin'ny ray aman-dreny. Tsika kristianina ihany koa natao hiantehitra amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Tsy natao hiasa saina ny amin'izao fiainana mandalo izao tsika, fa zanak'Andriamanitra ianao. Position voalohany, toerana voalohany, zanaka ianao. Fa ianao ve mipetraka amin'izay toerana mazanaka izay? Sa mitsiriritra ny toeran'ny mpanompo? Inona ilay toeran'ny mpanompo? Ilay zavatra ny ivelany ihany. Hitanao hoe toa ohatran'ny mahomby be rangary ihany, fa inona ny sekret? Inona ny tsy ambaratelo? Kitikitakido sa inona moa ilay anankiray? Ry endo. Dia indraindray alaim-panahy kristiana hoe mety be ny fiainana dia lasa tady ivilana makany, fa tsarovy fa ny toerana nasian'Andriamanitra anao dia zanaka ianao. Aza manany amin'ny zavatra rehetra, matoki azy ekeo ny fitondrana. Izay ny plasy nasian'Andriamanitra antsika anankiray. Inona koa ny plasy nasian'Andriamanitra antsika anankiray? Fofombadin'i Kristy koa tsika. Voasoratra izany any amin'ny Korintiana 2:1-2.
Ary ny fofombadin'ny Kristy izay ho ampiakariny rehefa ho avy izy dia apakatra antsika amin'izay izy. Ny vady raha lasy-ranabavy maka ny toeran'ny vehivavy zany. Ny vehivavy natao anaiky ny lehilahy. Izay ilay tenenin'ny Paoly iny. Tahaka ny Kristy ozy izy manaiky. Tahaka ny fiangonana ozy izy manaiky an'i Kristy. Tsika zany ny toetra amin'ny toerana fofombadin'ny Kristy atsika dia manaiky an'i Kristy tsika. Ahoana ilay manaiky? Mandeha arak'izay hitondrany Kristy atsika. Indraindray mafy ilay zavatra hitondrany atsika. Indraindray hiaran-javatra be mihitsy tsika fa rehefa manaiky an'i Kristy ianao dia eo ianao no mahavoakatra. Indraindray tsy mety ilay toerana, tsy mety amintsika ilay toerana asian'Andriamanitra atsika. Za aloha miteny aminao fa tsy voatery ety aminao. Indraindray mafy amin'ilay nofinao moa zany fa tsy hoe ianao ilay natiora vaovaonao mety. Fa ilay nofinao tsy mety. Tsy mety amin'io toerana io fa ilay natioranao manaiky an'io toerana io. Fa mafimafy ilay izy, fiatrehana amin'ilay izy. Fa za miteny aminao, ekeo Kristy Jesosy. Ekeo izy. Satria fofombadiny ianao manaiky vady. Manaiky an'i Jesosy. Ina koa ny toerana manaraka nasian'Andriamanitra atsika? Tenan'ny Kristy tsika. Zay koa ny toerana nasiny atsika. Tenan'ny Kristy. Zay ilay vakintsika teo tany amin'ilay Koritiana 1:12 teo miresaka momba ny fanomezam-pahasoavana maro isan-karazany. Ary io tenan'ny Kristy io dia natao ifampiay io. Ary io tenan'ny Kristy io dia natao inona raha fantatra? Efa tsy etsony Jesosy fa iza no eto? Jesosy ianao no eto. Tsika tenan'ny Kristy no eto. Dia io tenan'ny Kristy io natao inona ary eo? Akamantatra. Tenan'ny Kristy natao solon'ny Kristy. Natao témoin Kristy tsika. Izay mahatonga antsika hoe tenan'ny Kristy. Izany hoe représentant Kristy tsika. Inona no ilazana zany? Masoivo ambasady ny Kristy izao sy anao. Fa ianao ve mandray an'izay toerana izay? Ianao ve manaiky an'izay toerana izay? Sa aiza ny plasy misy anao indraindray? Petabe ny zavatra tenenin Jesosy momba antsika fiangonana raha lasy-ranabavy. Misy fotoana Jesosy hoe zaho ozy izy maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody. Fa tsika nefa indraindray tsy mety an'izay toerana izay. Indraindray tsika indray ny teo ambody fa tsy teo zanak'ondry zany. Iza koa nanaiko vovoziny eo. Alao koa izay mba hivovo. Ny ambody manko mivovo fa ny ondry tsy mivovo. Inona ny dikan'izany? Efa misy miady aminao, misy inona zany mifamaly aminao dia ianao ve mivovo? Avoakako misy ilay d'origine koa. Tsy fantatrao nga za taloha izy. Efa hoe tsy taloha tsony ianao fa efa vavaoko mbola za taloha ahoana indray. Fa indraindray tsika mandray an'izay toerana izay tsy mety mitoetra amin'ilay toerana ny antson'Andriamanitra atsika. Natsoina ho zanak'ondry ianao, zanak'ondry tsy mihinana ny fihinan'ny ambody. Tsy mihinana ny fihinan'ny ambody ny zanak'ondry. Ny zanak'ondry tsy mirenireny ohatry ny ambody. Zanak'ondry misy mpiandry. Misy mpiandry koa tsika. Indraindray manko tsika kristianina ho alaim-panafony. Hoe toatra metra ngara mba ambody koa mba mihinana ny fihinan'ny ambody, mihinana hena sy sisa fa iza ve dia bozaka foana isanandro dia ay maintsy foana dia ry zalahy toatra mba mihina karazan-kena ihany. Tsika toatra maitso foana. Indraindray alaim-panahy ohatran'izany ny kristianina dia tsy maka an'ilay toerana misy azy dia maninona ve tsy mahavokatra. Maimaina. Izany no mahatonga antsika tsy mahatondra vokatra, tsy maka ny toerana izay nasian'Andriamanitra antsika. Androany ny afatra tsy lava fa mino fa misy zavatra omeny tompo anao anatin'izany afatra izany hoe raha te havokatra ianao ao amin'ny Kristy Jesosy dia raiso sy akeo ny toerana izay nasiany ianao. Aza mba manao ohatry ny kora sy rydatana sy abirana. Tsy makasitraka. Mitongo foana ny toeran'ny hafa fa raiso ny toerana izay nasiany tompo anao dia jerevo ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny ny tompo anao dia ampiasao. Aza miandry Pasteur foana ozy izy fa zanak'Andriamanitra ianao, manam-pahefana ianao. Ao amin'ny tontolo ny fanompoana an'Andriamanitra zany aty amin'ny fanekena vaovao hoe
tsisy an'izany hoe ny pasteur no ambony indrindra izany. Tovitsika eo mason'i Jesosy. Fa ny asa fanompona ny samihafa, nareo hafa ny antsoan'Andriamanitra anareo, izay koa hafa ny antsoan'Andriamanitra anay, fa Andriamanitra ray no tompontsika, ary dozy na fanahy mitovy. Tsy tahaka ny taloha hoe nendry mpisorona Sirianina ambony be, nendry anina ohatr'izao, fa mitovy. Za zany tena mahitsy mihitsy amin'ny resaka eto androany, fa zany manko ampianarin'ny olona any amin'ny fiangonana any hoe avy maka ositra aty ny tena misy ny ositra, raha te haka dozy ianao, dozy na fanahy masina, dia avy manatona aty. Tsy gratuit fa mila mitondra biscuit akaty amin'ny zany zavatra ampianarin'ny olona. Fa za miteny aminao androany, raha zanak'Andriamanitra ianao, toerana izay nasian'Andriamanitra antsika mitovitsika raha lasy ranabavy, fa ny asa fanomponany tsy mitovy, ny fanomezam-pahasoavana tsy mitovy, fa isika mitovy ary samy manana an'izay asa izay nametrahan'Andriamanitra antsika. Ka androany, raha te ahomby ianao, raha te ahavokatra ianao eo amin'ny tontolo mpanompoana, eo amin'ny tontolo izay ny antsoan'Andriamanitra anao, dia ekeo ny toerana nasiany tompo anao. Raiso ny toerana nasiany tompo anao, dia ahavokatra amin'izay ianao avy eo. Aza mijery ny toeran'ny hafa ntsony, aza mitongo ny toeran'ny hafa ntsony, fankasitrao dia ekeo toerana nasiany tompo anao. Raha naray zavatra ianao tao anatin'izany, dia ndaontsika hitsangana hivavaka ho an'izay afatra foy izay. Efa inoko fa nandraisanao zavatra, nandraisanao mety tsy fantatro fanitsinana, mety fanazavana ny amin'ny toerana izay nasiany tompo anao. Misaora azy ankehitriny satria misy valeur raha lasy ranabavy ny toerana nasiany anao. Ny olona mety midévaloriser anao, fa za miteny aminao androany, tsy za fa ny tompo, ny soratra masina no miteny, fa sarobidy eo masin'Andriamanitra io toerana nasiany anao io. Mety io toerana nasiany anao io, fa ndraindray ny nofinao sy ny conscience anao, ny tontolo manodidina anao no mi-influencer anao hoe tsy mety zany, mpanompon'Andriamanitra ve nareo, dia ohatr'izao foana ny fiainanareo. Fa za miteny aminao, fa rehefa natsoina zanak'Andriamanitra ianao, dia mety io toerana io, mety io eo ianao no mahavokatra. Aza mitady toeran-kafa, mety ny quartier nasian'Andriamanitra anao, mety le quartier le manahirana be reny, mety le quartier le tsy tianao mihitsy. Aza miteny aminao androany, ny tompo fa tsy za moa zany, fa mety aminao io toerana nasiany anao, eo ianao no mahavokatra. Aza miteny hoe tiako raha mba eo amin'ny toeran'ny rahavavy ihany na tiako raha mba eo amin'ny toeran'ny anadahy ihany na eo amin'ny toeran'ny rahalahy ihany na. Fa mety io raha lasy ranabavy, mety io toerana nasiany anao io, mety io. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao, dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava sotompoko.